faliana no rahantsika misaotra an'Andriamanitra ry havana no ity alahady fa 17 ny volana aogositra taona 2024 ity. Alahady fa 10 manaraka ny Trinité. Mibanjina hatrany isika ny lohahevitra manao hoe Mijoroa amin'ny finoana. Ny sambana Dorcas no mitarika atsika amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Andeha ho iraintsika ny hira faneva mitana ny firaisana. Fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Amen. Salamo, vakina salamo fa 17:1. Midera ny Jehovah ry firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindram-pony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinana ny Jehovah. Alleluia. Amen. Hira fa 17:1. La
mivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitro, ianao izay mpamorona sy mpanamasina anay. Mivavaka eto anatrehanao izahay ka mangataka an' Jesosy Kristy mba hosokafa ny fanamasina amin'ny fonay. Mivavaka ho an'ny sampana Dorcas izahay ho ambany fahasoavanao mandrakariva. Izany dia ampiarahanay amin'ny vavaka nampianarinao. Rainay eo izay ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fahafanganao, atao ane sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io izay anasaza ao anay, ary mamela ny elokay, tahaka namelanay izay nameloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Mangataka ny ankizy sy ny tanora rehetra hitsangana. Araka hivavaka isika. Saotranao izay Jesosy eo fa mbola nitahinao ka nahatratra izao anio izao, ary nomenao anjara amin'izao 10 minitra ny sekolelahady izao. Ny fanahinao masina ny hitarika anay amin'izany. Saotra Jesosy eo. Amen. Ataontsika ny hira fa 250 andininy voalohany. Ave
baibolinareo ao amin'ny mpitoroteny toko 7:20. Mpitoroteny toko 7:20. Rehefa hita izany dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Fa tsy misy olona marina ambonin'ny tany izay manao tsara ka tsy manota. Amen. Izy ity dia tsy tantara fa fampatsiarovana. Mampalahelo ny fon'Andriamanitra ny fahotana, nefa ny olona rehetra na Adama sy Eva aza tsy nankatoa azy fa nanota ihany koa. Tsy tian'Andriamanitra ny olona fa na amin'ny andro tokony nivavahana aminy aza nahita lalana hafa alefoana ny olona. Mifanao ratsy koa mipiarabelona, mifamono, mifandainga, mangalatra. Tsy mahay mankatoa sy mamitaka ny ray aman-dreny ny ankizy sy ny tanora ka manao izay tiany sy ary sahiny miteny hoe misy miaino. Na izany aza nefa Andriamanitra tian'ny olona noforoniny, ny riny ny ahatonga azy ho raintsika ka nanome antsika ny lalàna ahatonga antsika hanao ny marina izy. Nefa noho ny fahotana tsy misy nahatanteraka amin'ny fanarahana lalàna rehetra isika, fa tsy misy olona marina ambonin'ny tany izay manao tsara ka tsy manota. Amen. Koa Mijoroa amin'ny finoana. Mbola hivavaka isika. Mbola misaotranao a Jesosy fa nahatanteraka soamantsara ny fampatsahivana avy aminao. Ampio izahay Jesosy hankatoanao na dia alaim-panahy anota azy. Amen. Teny soratra masiny tsy izany dia eto amin'ny tsara mpitsara toko 5:20 andininy 2:20 ka hatramin'ny 2:30. Mpitsara 5:20 andininy 2:20 ka hatramin'ny 2:30. Izao maky azy amin'ny alalan'i Jesosy. Ary dia naniry indray ny volondohany rehefa voaharatra, ary vory ireo andrian'ny Filistianina hamono ny zavatra betsaka atao fanatitra ho an'ny dagona. Andriamaniny sy hifaly, fa hoy izy, efa atolotry ny Andriamanitsika eto an-tanantsika Samsona fahavalontsika. Ary efa nahita azy ny vahoaka dia niderany Andriamaniny ka nanao hoe, efa natolotry ny Andriamanitsika teo an-tanantsika ilay fahavalontsika, mpanimba ny tanitsika izay nahabe maty atsika. Ary efa faly ny fony dia hoy izy, alao Samsona mba hanao laolao ho antsika. Dia napaka ny Samsona avy tao an-trano famatorana izy, dia nanao laolao teo anatrehan'ireo Samsona, ary nampitsanganiny teo anelanelan'ny andro izy. Ary hoy Samsona tamin'ny zatovo izay nitantana azy, avy aloha kely aloha hitsapany andro izay manohana ny trano, iankinako aminy, ary feno lehilahy sy vehivavy ny trano, ary tao ireo andrian'ny Filistianina rehetra. Ary teo an-tampon-trano koa nisy lehilahy sy vehivavy tokony ho 3,000 izay finaritra nijery an'i Samsona nanao laolao. Ary Samsona niantso an'i Jehovah ka nanao hoe, Jehovah Tompo, mifona aminao aho, tsarovy aho ka ampahirezo izao indray mandeha izao monja ry Andriamanitra, hamaliko ny Filistianina noho ny anankiray amin'ny masoko roa. Dia nitanin'i Samsona ny andro roa teo afovoany izay nanohana ny trano, ny anankiray tamin'ny tanany ankavanana
ary ny anankiray tamin'ny tanany ankavia ka niankina teo izy dia hoy Samsona, aoka hiara-maty amin'ny Filistinina aho dia nizaha amin'ny mafy ka dia nianjera tamin'ireo andriana sy ny vahoaka rehetra izay teo an-trano ary maty izay novonoiny teo amin'ny hafatesany no be lavitra noho ny novonoiny tamin'ny andro ny ainana. Ary nidina ny rahalahiny sy ny mpianakavin-drainy rehetra dia naka amin'ny fatany ka nitondra azy niakatra dia nandevina ny azy teo anelanelan'ny zora sy eshtaola tao amin'ny fasan'ny manohy rainy ary izy efa nitsara ny Israely 20 taona. Amen. Mbola hitovy vaky tena. Koritianina 2:1-9 fa tsy tianay ho fantatrareo rahalany amin'ny fahoriana izay nanjoanay tany Azia fa novesarina indrindra mihoatra ny zakanay izahay ka dia efa nafonay na dia niainay aza. Eny tsy nanam-poiza ivelona intsony izahay mba tsy hitokianay amin'ny tenanay fa amin'Andriamanitra izay manangana amin'ny maty any, ary izy no nahavaka anay tamin'izao fahafatesana lehibe izao ary mbola hanafaka anay ihany. Eny izy no antenainay fa mbola hanafaka anay koa, satria ianareo koa miara-miasa ho anay amin'ny fivavahanareo mba hisaora-maro ny aminay no fahasoavana azonay tamin'ny natao maro. Amen. Mbola hotokizantsika amin'ny famakiana ny teny soratra masina, izany dia ho hitantsika amin'ny filazantsarany Jaona, toko 12, andininy 7:20 hatramin'ny 7:30. Jaona 12, andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Raha hitsangantsika hitsena amin'ny filazantsara. Izao hamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe, tonga ny fotoana ankalazana ny zanak'olona. Lazaika aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka amin'ny tany ny voam-bary ka maty dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia avokatra be. Izay tia ny ainy no mahavery izany, fa izay mankala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiary izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy olona manompo ahy dia aoka izy hanaraka ahy, ary izay toerako dia ao koa ny toeran'ny mpanompoko. Raha misy olona manompo ahy dia hankalaza azy ny ray. Ankehitriny mangorohoro ny fanahitrako, ary ahoana no lazaiko ray eo, vonjeo aho ho afaka amin'ity ora ity, nefa izao ny haviako ho amin'ity ora ity. Ray eo, mankalaza ny anaranao. Dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, efa nankalaza azy aho ary hankalaza azy indray. Ary nivoaka izay nitsangana teo ka nahare dia nanao hoe, kotokorana izany. Hoy ny sasany, anjely no niteny taminy. Jesosy namaly ka nanao hoe, tsy noho izao no nahatongavan'izany feo izany, fa noho ianareo. Tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao. Ankehitriny ny andrianan'izao tontolo izao no roahana. Ary izao, raha sandratra hiala amin'ny tany, dia hitaona ny olona rehetra hanantona. Izany no lazay ny hanambara izay fahafatesana efa hiaretany. Ray masina ô. Amen. Misaotranao zahay noho ny fotoana izay nomenao anay na ahafahana namakina ny soratra ho masina. Ankehitriny izay Tompo dia hiaino ny hafatra izay horaisina avy amin'izany ny tenin'ny soratra masina no vakiana teo izany. Midina fa namasina hanampy anay tsirairay avy hampifantoka anay amin'ny fianoana ny teninao, ka ho fanilo ny tongotray sy fahazavany lalanay izany, ho fitaovana ihany koa ahafahanay mijoro amin'ny finoana atao anatinay. Ny mpanompo izay irahanao hitondra sy hampita izany hafatra izany, dia ny hafatra avy aminao Tompo ny ampitainy, ary rakofo ny fanamasina mandraka riva izy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahanay izany vavaka izany. Amen.
ho aminareo izay malalin'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra irantsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Jaona 2:12. Ny filazana tsara ny Jaona dia azo zaraina ho roa. Ny tapany voalohany 2:1 hatramin'ny 2:12 asa sy fampianarana nataon'i Jesosy imason'ny vahoaka rehetra. Imason'ny vahoaka rehetra zany atao hoe ministère public zany. Imason'ny vahoaka rehetra izy no mampianatra. Rehefa mitoko 7:12 hatramin'ny 7:12 ny mpianatra ihany ny ampianarana. Ampy zay ozy izy nentin'ny sintaka ny mpianany nentin'ny tokana dia nampianarana manokana. Rehefa toko 7:12 matetika efa makitsika 4:12 dia 5:12 io 9:12 7:12 tabidio tsara fa tsisy vahoaka nanatrika io fa fampianarana manokana ho an'ny mpianany. Amin'ny toko 9:12 dia miverina indray ny vahoaka mba hisambotra azy miafara amin'ny fahafatesany sy ny fitsanganana. Ka eto tsika mahita amin'ny toko 12:12 farana eto zany ny fisehoan'i Jesosy amin'ny olona rehetra. Farana eto ny asa ataony ho amin'ny vahoaka rehetra. Farana eto zany ny fampianarana ataony ho amin'ny olona rehetra. Ary zay mazava-dehibe ny toko 12:12 ity. Teto izy nisy firenena Grika avy lavitra, olona tsy jiosy nitady ahita azy iresaka aminy. Nanatona ny Filipo sy Andrea reo. Tena afantaran'i Jesosy hoe tapitra amin'izay ny asany. Dia misy hafatra napetra ny vokatra izay satria efa moatra amin'ny faritry ny Israely ny laza, efa tonga any amin'ny tany miteny Grika any sy ny tany Grika, io Jesosy hoe ampy izay. Izay zany le teneniny andininy hitantsika aty amin'ny toko 12:12. Eto koa zany Jesosy manatitratitra ny mission, ny asa nampanirahana azy. Eto koa izy satria miatrika fahafatesana izy hanomboka eo dia milaza ny amin'ny fijoroana, dia ny fijoroana amin'ny finoana izany. Dia zavatra tsy mahazatra andavanandro ny resahan'i Jesosy amin'ny fijoroana amin'ny finoana io. Ovakitsika ny Jaona 2:12 ny 9:20. Jaona 2:12 ny 9:20 vakitsika aminaran'ny Tompo. Zay tia miainy ny mahavery izany, ary zay mankala ny ainy amin'izao fiainana izao, ny aro izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Izay tia ny ainy ozy izy no havery izany. Io dia tahaka ny saka anankiray, na alika koa na biby fiompompiana, eny fa na ny akoho mamborona ary manao an'izany. Ome vary na sakafo izy anatina baolina zany na zavatra misy sisiny avoavo. Fa rehefa misy manatokatona azy dia hitsahany ny sisiny iny dia maninona le ao anatiny? Very. Izay le hoe le fitiavany azy no mahavery azy. Zay ny ataony tao hoe fitiavam-barin-tsaka zany, dia rehefa mahisy no manatiny dia hitsahany iny dia miongana no anatiny. Tahaka izany koa Kristy, ny fitiavanao ny ainao no hahafaty anao, fa ny fankahalanao ny ainao no hahavelona anao. Mahafaty zany le fitiavan-tena zany. Kanefa ho Jesosy, rehefa mankala ny ainao ianao, mijaly ianao dia izay ianao vao tena velona. Zany hoe ny fahafatesanao no havelonanao, fa ny fahavelomanao no hahafatesanao. Ohatra manao fiteny filozofika zany Jesosy am'izay. Inona moa tiana resahana amin'izany? Le fiara-miaritra. Rehefa te hanana finoana matanjaka ianao dia mila miara-miaritra amin'ny Kristy. Rehefa tsy voasedra io finoana io dia tsisy dikany. Mila miara-miaritra amin'ny Kristy ianao. Zay zany ny finoana ankalaza. Tonga ny fotoana ho Jesosy hiaretana, ary tonga koa ny fotoana isandratana. Mila miara-miaritra amin'ny Kristy. Ahoana moa zany miara-miaritra amin'ny Kristy zany? Vakitsika ny andininy 4:20 sy ny 5:20 io atambaritsika. Ahoana ozy izy? Lazaika aminareo marina dia marina toa. Raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy. Fa raha maty kosa izy dia abokatra be.
izay tiany ainy no mahavery izany ary izay mankala ny ainy amin'izao fiainana izao ny aro izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Vary eto no ohatra nataon'i Jesosy. Tsy angano ny tanan'izay efa namboly vary hoe misy maromaro tsika aby. Tsy angano koa ny tanan'izay efa nahita vary akotry, misy mbola tsy nahita. Oka zava fa misy olona mbola tsy nahita an'izany. Trop citadin. De le vary ozy izy rehefa alainao ao an-tokantrano, vary akotry zany le resaha, de mipetraka eo iny, de mipetraka eo mandavataona mandram-pihinanana azy de eo tapitra eo ny tantara. Fa raha midintsika amin'le mpamboly vary, ny vary iny rehefa akariny an-tsopiny fantenana, izay tsaratsara ataony inona hono? Ataony masomboly. Mankaizy miverina mankaizy, miverina anan-tanimbary. Raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambary ka maty. Ile miverina amin'ny tany iny sahirana satria milona rano, mangatsika, fotaka, hitsaha amin'ny omby, hitsaha ny ragiragy sy ny sisa, mijaly izy. Kanefa rehefa aveo izy maninona ozy izy? Maniry izy. Izay le fiainana. Maniry izy. Izay le finoana koa zay. Rehefa miady ny finoana, hitsaha amin'ny olona ianao, imezy amin'ny olona ianao, latsay amin'ny olona ianao, matanjaka zay ny finoanao rehefa aveo. Fa le anankiray mipetra-potsiny ary miafara mankaizy, yana migabonera azoko tsara. Izay le voana anankiroa. Ary itsika mpamboly efa nieritreritra hoe misy vary efa velona 4 taona. Satria maninona i vary io miverina foana an-tanimbary izy. Donc zany mety misy vary zany efa zoko ny dadabenao. Satria misy foana le vary. Raha tsisy miverina an-tanimbary misy le vary sa tsisy. Tsy azo ny ankizy zany satria le voambary latsaka ray iny nge maniry. Rehefa maniry de maninona aveo? Mamo. Raha ataontsika hoe misy zato le voan'le voambary iny, salombary ao anatiny ao misy voany zato aterina anan-tsopitra, misy anankiray amin'le zato mbola iverina atao masomboly. Azontsika ve zany? Donc zany izy miverimberina foana tanatin'ny siècle. Ary zay le sarin'ny finoana zay. Le anankiray mijaly io ny tena velona, satria miverina foana amin'ny fahavelomana izy. Fa le anankiray tsy mijaly io ny tena maty, satria zay ny vita amin'ny tantara. Fa ny anankiray io en siècle zany izy miverina eo. Zay le sary omeny Jesosy Kristy. Ka rehefa tiana loatra ny ainao izy de very. Fa rehefa ankahalainao io ainao io de velona ianao. Ity nofontsika ty, itsika zany mieritreritra ty hananitra ny foana, fa izy koa manana besoin de ny fampijaliana. Rehefa tsy ampijalinao io malaky maty ianao. Zay no mahatonga ozy ny dokotera andana anao mikotrana fa tsy ampikotrana, mba mandandana tongotra. Azo vela izy. Mba minana anana. Izay le hoe zay mankala ny ainy amonjy azy. Fa rakaraka ny nambatambazanao hitafahoatra no ahafaty anao. Rehefa tambatambazanao tafahoatra io de eo ianao ny raisiny eo. Izay ny tiany Jesosy resahany hoe mila miara-miaritra amin'ny Kristy. Kristy koa niaritra ary tsy moro zany. Jesosy ara natahotra amin'ny andininy 720. Ahoana izy moa? Ankehitriny mangororo ny fanahy. Ahoana ny lazaiko? Ray vonjeo aho afaka amin'ity ora ity. Nefa zao no aviko no amin'ity ora ity. Natahotra fahafatesina koa Jesosy. Tonga ny fotoana ny oran'ny Jesosy mako ny oran'ny fahafatesina. Izay le hoe mila miaritra amin'ny Kristy isika. I finoana io zany raha vao tsy misedra zavatra ary mety mahamay azy de mipetra-potsiny izy. Rehefa miara-miaritra isika amin'ny fankatoavana amin'ny tompo de mahavita zavatra lehibe zay tsy vitatsika. Eritreretintsika tsy ho vitatsika. Le voambary ray lasa voambary zato.
ary zay le resahana io fa raha tsy manao an'izay izy mipetra-potsy lasa voambary ray foana iny mandraiky izy maty fa raha latsaka amin'ny tany izy voaososy izy mijaly izy a lasa voambary zato ary io a ohatra anankiray ampiarantsika azy ny mpitsara teny vakina teny bokyny mpitsara Samsona zany a mpitsara teo amin'ny Israely mbola tsisy mpanjaka tamin'izany manana fanahy masina izy ny fanahy masina tamin'ny Samsona moa mipetaka amin'inona moa mpianarina amin'ny sekoly da amin'ny volony zany akory tsy hoe anao ratsotako ianao dia isy fanahy masina hipetraka sy voatery andeha miakatra sy atemin-daniny sy voatery zay milaza an'izay kory le texte fa milaza nahafaty Filistina maro Samsona niaro ny zanak'Israely rehefa aveo izy tratra satria nitapahany ny volony dia rehefa tratra izy zany a dia nigadra dia nipotsirina ny masony ka izy efa misy planin'Andriamanitra mbola hahafaty maro noho ny teo Samsona 20 taona niady foana fa zay matiny tanatin'ny indray andro betsaka ny matiny tanatin'ny 20 taona satria maninona nijaly izy rehefa nijaly izy dia nanao fety be ny Filistiny dia nalaina ny tranomaiziny naseho io le ranganam-pitahotra antsika 20 taona zao fa jereo natao fiomezana hoy Samsona hoe mba tsangano kely atapako an'ity andro ty tady tsara nareo mianatra fa ny architecte ny olona taloha tsy architecte fa ny architecture ny zavatra vitan'jareo tsy vitantsika mandraka kehitriny amin'ny 7 merveilles du monde misy zany jardin suspendu zany dia tsy hain'olona manamboatra an'izany tsika zao koa tsy mamboatra pyramide ka ity trano narodan'ny Filistina ty a dia trano misy andry anankiroa mifanakaiky ary mifanakaiky izy satria takatry ny tanana efa nanandrana ny ingénieur sy ny sisa anao sary ny trano io fa niala satria tsy hitan'ny 3D sy ny sisa satria fomba ahoana mampitsangana an'io a milapa be mihezinezina nefa ny tena mihazona azy a dia andry anankiroa tsy mety amin'ny figure géométrique ao zareo dia io zany a rehefa nialava ny volony Samsona dia miveriny ny fanahy masina dia io andry anankiroa io natosina dia niara-maty amin'ny Filistina izy inona mampiavaka an'io amin'le ankoatrany amaroany sady kalitao sady quantité zany no qualité ny zavatra vita amin'ny teo le quantité moa be dia be le maty satria cité mihitsy io narodana io ny olona taloha manko manatao hoe ville cité misy zany ville de Troyes zany amin'ny époque hémorique zay zany amin'ny olona taloha zany hoe izy ray tanàna ihany mpiray-firenena cité io narodana io ngeza be mahazaka olona manalina zany dia fa inona ny kalitao inona mampiavaka azy hozy sika soratra ao angela izy olona tahaka nahoana nijery teo tononony ao le izy ny andrinany zareo tao daholo izy zay le kalitao tsy vitany maro ny matiny fa mpanjaka rehetra sy ny andrina rehetra tao maty daholo ary zay ny zava-mahagagy nefa izy dia olona ho faty zay ny aviany teny hoe miara-maty amin'ny Filistina sady quantité zany ny qualité satria ny lehibe ny rehetra makanika ataony amin'ny andininy 70 vakitsika andininy 70 manazava an'izany ny teneniko teo hoe dia o Samsona oka hiara-maty amin'ny Filistina dia nezahany ka nianjera tamin'ireo andrina sy ny voaka rehetra zay teo amin'ny trano ary ny maty izay ny vonony teo amin'ny hafatesany no be lavitra noho izay ny vonony tamin'ny androny zay le izy dia dikany hoe miara-maty amin'ny Filistina zany a dia sady mahazo zavatra tsara mikalitao a no amin'ny abetsahana izay le hoe miara-miaritra ary rehefa manaraka ny Kristy zany dia mila miaritra aminy mila miara-miaritra aminy manaraka zay toerana zay miaritra aminy miaritra aminao verenantsika le Jaona teo 2:20 ahoana misy izy raha misy olona manompo ahy aoko izy anaraka ary zay toerako dia aoko ny toeran'ny mpanompo ary raha misy olona manompo ahy dia ankalaza azy rehefa manompo an'ny Kristiana dia manaraka teny hoe manaraka amin'ny teny grika dia akoloteona zao ny teny hoe akôlita tena miaraka tahaka izao izy nareo ary zay manjoa anankiray no manjony anankiray ary zay mahatonga rehefa miaritra Kristy dia miaritra koa isika
ary zay vao matanjaka le finoana. Fa ny zavatra faharoa zay efa natrangatsika teo ihany dia tsy vitany hoe miara-miaritra dia dia maty any, fa miara-mandresy koa satria namola vary. Miara-mandresy. Tonga ny fotoana ankalazana ny zanak'olona. Ny fahafatesan'i Kristy dia fiaretana sady miaritra nefa koa fandresena. Rehefa miaritra zany tsika dia mandresy miaraka amin'ny Kristy. Ny fotoanan'ny fiaretana dia fotoanan'ny fankalazana koa, fotoanan'ny fisandratana, fotoanan'ny fahavokarana mba hanana fiainana mandrakizay. Zay mankala ny aina amin'izao fiainana zao dia hiaro izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Rehefa miara mitoetra amin'ny Kristy dia miara mahazo laza amin'ny Kristy. Andriamanitra mihitsy no mankalaza azy. Ankalaza azy ny ray. Mety tsy hita amin'ny olona ny fijalianao, tsy hita ny olona ny aretanao, fa Andriamanitra mahalala hoe io zanako a, io ny aritra, io ny mandresy. Satria na itsika mpambola nge tsy malala hoe izy amin'ireo vary ireo le miverina foana tanimbary, sa misy mafantotra moa. Andriamanitra rehetra mahalala hoe ty vary ty le miverina foana mankary, takizay koa io. Andriamanitra mankalaza fa rehefa maty le voambary latsaka amin'ny tany ka maniry mamoa, ny olona rehetra falifaly betsaka zany vokatra zany. Zay le fankalazana zay. Rehefa mijaly isika miara-mandresy an'i Kristy. Ary zay mahatonga Andriamanitra miteny hoe efa nankalaza azy sady nankalaza azy ndray. Andriamanitra mihitsy nankalaza an'i Kristy. Ny olona ny aim tao nieritreritry hoe kotrobaritra angamana zany, anjely zany ozy ny sasany. Satria Kristy rery mahalala ny dika amin'ny tenin'Andriamanitra nankalaza azy. Ary Jesosy ny teny hoe tsy noho ny amiko natonga zany fa noho ny aminareo. Satria tonga ny andro ny fandresena, tonga ny andro ny fahombiazana. Ina moa le fahombiazana sy fandresen'i Kristy eto? Vakitsika 1:30 hatramin'ny 7:30. Le fahafatesana miaritra nefa koa fandresena. Ahoana izy? Tonga ankehitriny ny fitsarana zao tontolo zao. Ankehitriny ny andrina zao tontolo zao roa. Ary za raha sandratra hiala amin'ny tamy dia hitaona ny olona rehetra anatinahy. Zany no lazainy anambarana izay fahafatesana fiaretana. Miaritra fahafatesana izy, saingy fahafatesana iny dia midika fitsarana. Midika valim-pitsarana. Ka ny valim-pitsarana dia hoe voaroka Satana. Satana nandrina zao tontolo zao. Resy ny fahavalinao. I fiaretanao midika fa efa resady ny olona miady aminao. Ary zay no adinitsika. Le olona manenjika anao manaratsy anao efa tapidalakale, matoa izy manao an'izany. Ary zay no tiany Jesosy resany. Tonga ny fitsarana ozy izy. Oroana nandrina zao tontolo. Ary za rehefa sandatra amin'ny azy fijaliana. Nareo mieritreritra azy hoe fahafambaraka, fahafatesana, fa hitaona ny olona rehetra anaraka. Ary hitanteraka ny tenin'i Jesosy Kristy. Ny olona rehetra na ny tia azy na ny tsy tia azy dia tsy maintsy miresaka ny Jesosy. Ary zany manorosory le olona sasany tsy mino. Raisitsika aloha le mino. Raha manontanytsika hoe olona firy moa nivory aminaran'i Jesosy. Nisan'ny kristianina zany eo amin'ny 2 miliara latsaka eo. Amin'ny filaharan'ny religion zany manaraka ny silamo dia manaraka ny boudisme. Zay zany le mino azy manaraka azy zany. Fa boky firy izy nareo no misoratra aminaran'i Jesosy zany. Vao neritreretinareo zay le hoe taona ny olona anaraka. Fotodrafitrasa firy no misoratra amin'ny anarana. Na itsika eto amin'ny chapelle fotsiny hoe marina ny ty, marina ny trano atsika sy ny sisa. Zay le resana io. Vola firy zany no koriny amin'ny anarana. Tsy hitan'izany kory ny Banque mondiale. Satria nany tsy mila azy ohatra hoe krismasy diram-bola be ny sinoa satria mivarotra amin'ny mpivarotra bonbon sika ve le fandeha fa mianarana izy ny varotany ile bonbon zaraina krismasy sika ve le izy ka na ny tsy tia azy na ny tsy tia azy zany zavatra mahagaga tanteraka foana ny tenin'i Jesosy. Tsy resahana le manorona fiangonana hafahafa any dia mandrokodroky olona fotsiny mangalatra iny tsy mbola resahana iny fa be dia be. Hatramin'ny mankala azy mbola miresaka azy ihany.
dia manao fiangonana antikristy sy ny sisa. Eny fa ny ateisma ary ny ateisma ny zavatra ridicule satria ny zavatra ny siansa ny voalohany ny siansa amin'ny démarche scientifique dia voalohany misy aloha le objet zay ny voalohany misy le objet dia misy ny méthode dia sy ny sisa ohatra hoe ny rivotra misy aloha le rivotra ozy ny siansa dia andao karohana ny momba azy ny lanjany sy ny sisa fa tsy misy olona mikaroka zavatra tsy misy objet zay ny démarche scientifique kanefa le ateisme zany mitady anaprofo ny tsy fisian'Andriamanitra azonareo hoe matsy lôjika azy amin'ny tenany ny zavatra tsy misy tsy mila profona satria tsy diran'ny siansa zany raha miteny aho zao rakizy ao ambadika ao misy biby lava tandroka be misy tongony 20 adala zay mezaka azy koa nanaprofo hoe misy tsisy zany zay satria fantatra hoe tsisy zany fa zareo miezaka naprofo hoe tsisy Jeso vao mainka manaprofo hoe maninona misy Jeso ary zay mahatonga ny ridicule dia ridicule fotsiny ny ateisme ary zay le tenen'i Jeso zay ny anazy zay fa ny anao kosa izy afaka manao an'izany rehefa miaritra ianao dia mandresy miaraka amin'ny Kristy misy fisandratana azinao misy voninahitra misy fankalazana avy amin'Andriamanitra omeny anao tsy avy amin'ny olombelona io fa avy amin'Andriamanitra za itaona ny olona rehetra anaraka ao Jeso zay ary zay ny tenen'ny Paoly apôstôly amin'ny Korintiana 2 ny vakina teo maninona moa ny ilana ny fahoriana ho Paoly apôstôly mba hahatonga antsika hitoky amin'Andriamanitra fa tsy hitoky amin'ny zavatra materiel na zavatra hita maso ho Paoly apôstôly Korintiana 2:1 andininy 9 sy ny 7 trano zay zakanay zay ka dia efa nafonay na dia ny ainay azy eny tsy nanampovelona itsony zay mba tsy hitokinay amin'ny tenanay fa amin'ny Andriamanitra zay manangana amin'ny zay ny antony fahoriana ho Paoly apôstôly ahatonga anao tsy hatoky arena tsy hatoky olombelona fa hiamtehitra amin'iza Andriamanitra ihany no mahay manangana ny maty zay ny antony ho Paoly apôstôly dia ny jaly zay ny gadra zay no vonona zay ny kapohana mahatonga anay tsy hiamtehitra amin'ny olombelona fa hiantehitra amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay no ampanarin'i Jesosy Kristy antsika ankehitriny hoe ny raha te hijoro amin'ny finoana ianao mila sedrainy rehefa tsy voasedra ny finoana dia mipetra-potsiny aho maty ho azy aho fa rehefa sedraina tahaka ny voambary izy dia miasa mamokotra rankalazain'Andriamanitra ary mandresy izy tahaka ny fandresen'i Kristy ndetsika miara-miaritra amin'ny Kristy dia hiara-mandresy amin'ny Kristy koa ianao ninina eo amin'ny fiainanao efa namboary no mpandresy ianao miaritra io efa fandresena eo amin'ny fiainanao ary asandratr'Andriamanitra koa ianao tahaka ny Kristy amen. Ivavaka isika misaotra anao zay ry Andriamanitra velona ianao ka niteny taminay ka nahafahanay nandreny sitraponao zay mitaona na hijoro amin'ny finoana nambaranao taminay fa mahafaty anay ny fitiavatena fa antoko ny fahavelomana kosa ny fiaraha-miaritra aminao Kristy mba hahatonga anay hamokatra be amin'ny finoana fa tsy izany ihany Tompo fa nambaranao fa raha maharitra miaraka aminao Kristy ny olona dia miara-mandresy aminao manoloana izany sitraponao izany Tompo dia miariara ny fahadisoanay meloka izahay ka izany no hatsapanay fa raha manisa heloka ianao Andriamanitro dia tsy misy tafajoro na dia iray akory azy eo anatrehanao izahay
mifony izahay tompo fa taminao dia taminao no efa nanontanahy ary izay ratsy teo imasonao no efa notanterahinay tsy nanam-paharetana amin'ny fijoroana amin'ny finoana izahay indrindra fa manoloana ny fisedrana izay nilalovanay iny manoloana ny fakam-panamary koa aza izay toa tsara tarehy ka misarika ny sainay sy ny fonay ka nivilianay tamin'ny sitraponao Andriamanitra. Tompo, mamindrafo aminay araka ny alehibe ny fitiavanao. Diovy izahay ho afa-pahotana dia adio. Afeno ny tavanao ny fahotanay ary vonoy ny helika rehetra. Tolory fo madio izahay Andriamanitro, ka aza manaranay hiala eo anatrianao. Ampidio aminay Tompo ny fifaliana amin'ny famonjenao, satria fantatray fa ny fanatorotoro sy mangorakoraka Andriamanitro tsy mba ataonao tsinontsinona. Amin'ny anaran'i Jesosy mpamonjy anay. Amen.
Andriamanitra izay vavahantsika riavana dia Andriamanitra mpamela heloka. Koa anao izay mibebaka marina tokoa mitsangany ary handray ny teny famelan-keloka azy atolotry ny Tompo anao. Fa hoy ny Tompo, izaho efa nandefina ny fahadisoanareo tahaka ny fandevonana ny zavona, ary efa nandevina ny fahotanareo tahaka ny fandevonana ny rahona. Koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Koa ambara ary fa voavela ny helokareo noho ny anaran'ny masina, midera ny Tompo. Fa sambatry ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatry ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Vavaka fangatana isika riavana, ivavaka isika. Andriamanitra rahay zanaka fanay masino, isaoranay indrindry anao, fa hery lehibe ho anay tokoa no nandray indray ny teninao izay mampahery anay, fa haikay ireo fahoriana sy zavatra maro samihafa izay mifamaofao amin'ny fiainanay, miaraka aminao Jesosy Kristy dia iray amin'izay mampiorina ny finoanay, ary ahatonga anay hijoro amin'izany finoananao izany. Ary tsy izany ihany fa rehefa miaritra aminao Jesosy Kristy izahay dia miara mandresy aminao ihany koa. Koa misaotra indrindra Tompo ny amin'ny fanavaozanao indray, ny amin'ny fiheveranay sy ny amin'ny fisaintsainanay, ny amin'ny finoananao sy ny fanarahandianao. Koa mitary ary ianao Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanay masina mba tonga anay ahay miaritra miaraka aminao ary ahajoro amin'ny finoana mba ho mpiara mandresy aminao Jesosy Kristy. Dia misaotra Tompo fa miorina tokoa ny finoanay noho izany teninao izany. Dia misaotra sy mankasitraka anao ihany koa fa mbola omenao zao oro zao zahay azonay mivavaka aminao. Koa dia mivavaka aminao ary izay ankehitriny mba tonga anay ho mpanompo mahatoky, na dia ao anatin'ny fisedrana samihafa aza, na dia ao anatin'ny fahoriana mandalo sy mianjady aza. Dia mangataka izay Andriamanitro mba ho tarihinao, ho tantananao, ho arovanao, ary iorina tsara ny finoanay ho mpandresy ao aminao. Tahaka anao Jesosy Kristy ilay efa nanome toky anay hoe eto amin'izao tontolo izao no mety ho ahitanay fahoriana, kanefa ianao dia nanome toky hoe efa naresy izao tontolo izao. Dia tena ataovy marina ao am-ponay Tompo izany teninao izany, fa mpiara mandresy aminao zahay amin'ny zavatra maro samihafa iainanay. Dia mivavaka aminao izay Andriamanitro ankehitriny ho amin'ny fiainanay rehetra, ny hoavinay rehetra fantatrao tsisy miafina aminao.
fa mivavaka aminao zay tompony amin'ny mpanomponao zay te hisaotranao no ny fahasoavana samihafa nataonao teo amin'ny fiainany nangataka izy ireny nametraka ny fiainany teo am-pelatananao dia novalianao vavaka ka nanehoanao ny fahasoavanao dia apetraka fenao am-pelatananao hatrany tompony fiainany izy ireny ny toy ny fiainany ny fianarana izay ho tanterahany ny hoaviny manontolo ianao no andray an-tanana izany ao ny nangataka taminao ny amin'ny fianarana dia novalianao izany andeha hianatra any amin'ny mpitan-dranomasina izy ny fahasoavanao Andriamanitra no amomba izany mpanomponao izany mivavaka aminao koa izay kehitriny Andriamanitra ho an'ny ankizy rehetra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra izao mety maro ny zavatra samihafa sy sedra sy andalo eo amin'ny fiainan'ny ankizy dia mangataka aminao izay mba ho eo am-pelatananao ny fiainan'ny rehetra ho arovanao amin'ny zavatra maro samihafa izy ireo fa tsy izany ihany fa ao ihany koa ny tanora apetraka fenao am-pelatananao tsirairay avy Andriamanitra ao ireo izay nanala fanadinana dia tsy afaka dia isaorana anao tompo izany fa ianao no miteny hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'i Jesosy Kristy tompo tokony ho tanterahinay dia ampaherezo izy tompo omeo fanantenana mandrakariva ary tario mandrakariva ihany koa atsapahany amin'izay mety lesoka mba hanarenana izany amin'ny fotoana manaraka ao kosa ny afaka dia ianao tompo no isaorana ary hitarika azy ireny ianao ny amin'ny hoaviny manontolo ao ihany koa ireo tanoranao izay ao anatin'ny fitediavana asa hanomeny sitraka ao azy ireny ianao fa ao tompo ireo izay tsy mbola mahita ankehitriny hoe inona ilay ho atao dia ianao an'olon-tsaina azy amin'izany rehetra izany ao ihany koa no ao anatin'ny olana na ara-pitiavana izany na olana amin'ny fiheverana ny hoavy ianao Andriamanitra ilay mahay ny zavatra rehetra no hitari-dalana azy amin'ny alalan'ny fanahy masina ahitany izay tokony atao eo anatrehanao Jesosy Kristy tomponay favaka aminao izay ho an'ny tsirairay avy dia reny mpianakaviana ny ray mpianakaviana izay mikelena fatratra ao amin'ny fampandrosoana ny ankohonana dia omeo hery izy ireny Andriamanitra tanterahany izany dia mivavaka aminao izay tompo ho an'ny fiangonanao izao fiangonana misy anay izao ny fiangonana manerana tany manerana ny Madagasikara ny mpitondra fivavahana rehetra tsy njova amin'ny famindram-posiny fitiavanao izy ireny hijoro vavolombelonao isan'andro san'andro amin'izany fahasoavanao izany dia mino izay tompo faharenao ny vavaka sandratray ary hovalianao izany araka ny habenindra fosiny fitiavanao fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny vavahana toy izany amen andeha sika riava anambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra ka ny fanekempinoana nikeanina na ny fanekempinoana larana faharoa no andeha iombonantsika hoentintsika manambara izany finoantsika izany manao hoe isika mino an'Andriamanitra iray ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita ary an'i Jesosy Kristy tompo iray zanaka lahy tokan'Andriamanitra nateraky ny ray ny talohan'izao rehetra izao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao ny ray amin'ny zavatra rehetra izy no nariana izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny mariviritsiny dia tonga olona izy nombonina teo amin'ny azo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny anapahany Ponty Pilato izy maty izy ka naleviny nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanàna ankavanany iray avy any hoe viny indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakany isika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsoana sy ankalazana miaraka amin'ny ray sy ny zanaka isika mpaminany isika mino ny fiangonana iray masina fanambaran'ny apôstôly ary maneran'izao tontolo izao isika manaiky batisa iray famelan-keloka sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen afaka mipetraka ny fiangonana misy ireo avantsika manolotra ny zanany amin'ny sakramentan'ny batisa vala me 720 ny teny voalohany sy ny faharoa dia asaina
hiatrika ny alitaramasina izy ireo. Andraisantsika reto avatsika reto manolotra ny zanany amin'ny sakramentany batisa. Hoenotsika ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao ny tompo. Efa nomenay ny fahefana rehetra nandanitra sy etian'ny tany. Ko mandehana ianareo, atao mpianatra firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanamasina, sady mampianatra azy tandrina izay rehetra nandiko anareo. Ary izao momba anareo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko ho amiko samina mba amin'ny taranaka faramandimby, ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimy anao ary anao kosa dia ho zanako. Hoy koa ny apôstôly masina, fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Fa na izy ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Fa iray ihany ianareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Noho izany ry havana dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo. Moa manolotra marina ity zaza ity ho Andriamanitra raintsika va ianareo? Eny tompoko. Ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky, ahatonga anareo fianarana ho an'io zaza io amin'ny andro mpiainanareo rehetra? Eny tompoko. Ekenareo nantanterahany fiangonana amin'ny zaza io ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitomboana amin'ny fahalalana izao fahasoavana lehibe izao. Anaiky an'i Jesosy izy tompo ary handà ny asan'ny Satana rehetra. Eny tompoko. Vonina hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka, ary mpiditra azy sy ny mpianatra sekoly-alahady va ianareo? Eny tompoko. Ekenareo va nampianatra azy ny antony izao fanaovana batisa izao, ary ezika ka hahatonga azy mpanefanasan'ny tompo? Eny tompoko. Mandre ianareo Andriamanitra, okarinareo todika amin'ny fiangonana, hanamafy ampahabe maso izany fanekenareo izany. Manolotra ny zanaka ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay ny hijoro na amin'ny teny na amin'ny asa, ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianarany zanakay amin'ny andro mpiainanay rehetra. Ekenay ny hanatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitazana rehetra araka ny filazantsara tokoa tokony atao ny amin'ny mba hitombohan'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao. Tsy hanekeny an'i Jesosy tompo mba hahazoany hery andavan'ny asan'ny Satana rehetra. Vonona hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly-alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny antony izao fanaovam-batisa izao, ary ezahanay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinanay hanatanterahana izany. Amen. Omen'Andriamanitra ianareo izany herin'izany, fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Isika fiangonana koa ry havana tompony andraikitra mandrakariva amin'ny olona rehetra ekentsika ho amin'izany sakramenta izany, dia isika hitsangana hangataka ny fanahy masina. Amen.
Bavaka isika. Andriamanitra ray tsy toa, tia dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay anao. Tsaronay izay didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenany sakramenta amin'ny batisa. Koa mitalao aminao izahay ray io, manatrehanay, aoka ny fanahinao masina, anome hery ny asa tanterahanay eto ampanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity, ary manasa ny lotony nofo, mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy ane izao. Ity zaza tao batisa ity ane, voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao, ampitafio ny zanakao izy, ary ampiraiso endrika aminy noho ny asan'ny fanahinao masina mitarika azy isanandro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Faly misaotra anao izahay Tompo, fa tanteraka ny fanirinyreto ray aman-dreny reto, miombinaina amin'ny Jesosy Kristy ny zanany, ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatanay ny fiangonana dia nitehirizanao ity zaza ity eo ambany fahasoavanao, ka mba ampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampion'ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka, mba azony manatanteraka ny fanekenana ataony teo anatrehanao. Ombany fahasoavanao aneny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreniny, ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ity zaza ity. Angatany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Petraka ny fiangonana. Randria miary malala 𝗧𝗥𝗜𝗡𝗔𝗏. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho ny Tompo, anaka azo matahotra. Efa niantso sy nanarano aho, efa nanavotranao aho, ianao. Ento izao zaza izao ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Hevitra amin'ny 3:5 ny sorantsika amin'ny Tompo. Toetrany tompontsika ny nahatanterahany fotoana ny tapany voalohany. Fifaliana ho antsika ny nahavitany fanokanana ho mpitandrina, ny mpitandrina Rakoto Arivelo sitraka zany Valosoa izay natao tety amintsika izany. Dia satria misy moa tsy teo tamin'iny isika dia mangataka anao pastera hiakatra. Angataka ny fianakaviany pastera sitraka tonga eo hitsangana ampitoerana ihany.
satria misy eo zareo. Dia saotra ny tompontsika ny amin'ny zany fa avitan'ny consécration pastorale zany mpitandrina mandramaty amin'ny sahany efitsika sy maneran'izao tontolo zao izy noho izany dia miarabanao zay pastera mangataka ny filomboninahitra ny bureau ny fiangonana nareo solotena ny fikambanana sapana zany mba ambady araban'ny pastera zany satria etontsika zany ho an'izay tsy teo no ahita ny fiarabana azy oren'izay dia andray fitenenina fo izy hosorana ifafantatsika. Indro tonga fiadanana ilay fahoriana mangidy nanjoany. Efa nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay, fa nitondrana ny voaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao, hiditra tranonao mitondra fanatitra dorana. Efaiko ny vadiko izay nitonon'ny molotro sy naloko ny vavako fony aho azo pahoriana. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no iarabako atsika rehetra na tratra izao andro anio izao. Somary eradreraka kely tsy ny angambany, tsy afaka iresaka ela be fa ny teninay dia misaotra. Izy tompo ane amaly fitianareo tamin'izay fitiavana nasehonareo anay. Raha izahay mianakavy dia tsy avo avaly izay fitiavana rehetra nasehonareo tsirairay avy isa-tokantrano ho anay. Isaorako manokana etoana ny mpitandrina révérend docteur Rakotozafy Mikael Mivady izay ray aman-dreny tokoa, sady nanampy nitrotro-mbavaka nanohana ary nampiseho fitiavana be da be. Ny tompo ane omba sy tainareo mianakavy hatrany ary hoela fanapahana sy hoela andro iainana. Isaorako manokana ihany koa ny barao ny chapelle militaire izay tarin'ny président, ireo barao isan-tokony sy indrindrandrindra ny komity ny karakara izany fanokananay mpitandrina izany. Ny tompo ane homba sy hitahy anareo hatrany. Mandefa ny fisaorana ihany koa ny tany amin'ny fonja n'Antsirabe, satria tsy tsika teto ihany no niara-ny faly tamin'ny lakamisy
fanampisakafo azy ireo isika ho raky mpisaorana tamin'izay rehetra natao. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery. dia mbola faly miarabantsika ry havana natratra izao an'izao ary dia ho amintsika indray ny fiadanana. Anaka, aoka tsy ala masinao izany, raketo ny tena fahendrena sy ny fisainana mazava ka dia ho an'ny fanahinao izany ary ho firavaky ny vozonao dia androso amitoky ianao ka tsy ho tafitohina ny tongotrao. Aza manany tahotra avy tampoka na ny rivo-doza mamely ny ratsy fanahy raha avy izany, fa Jehovah no tokonao ka hiambina ny tongotrao tsy ho voafandrika. Ho abolana toko 7 andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahena amby roapolo. Toy izao indray vaovao iray tamin'izao maraina izao. Ny alahady 20 ny volana aogositra dia alahady ny 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗏𝗔𝗐. Noho izany dia isan'ny fanompoam-pivavahana ny hariva manomboka amin'ny roa ora sasany eny amin'ny chapelle 𝗧𝗥𝗜𝗏𝗧𝗘 izay anasana ny sampana fikambanana ary isika mpianakavin'ny finoana. Isy ihany koa ny fivorian'ny tompon'andraikitry ny fitaovana ny fiangonana izay erahana amin'ny tompon'andraikitry ny fitaovana isa-tsampana izay atao rehefa mirava ao amin'ny akany ambony. Vaovao avy amin'ny sampana dorcas, finaritra tompoko. Misaotra an'Andriamanitra ny mpitandrina rehetra, ny birao fiangonana, ireo renim-pia, ny kristiana rehetra izay nitrotro ambavaka anay ka nafanay nanatanteraka ny tafika masina tany Manakara. Ny alany alatsinainy maraina tamin'ny 7 aogositra ka niverina alina tamin'ny 2 ora maraina. Tokantrano voatafika miisa 770 tamin'izany ary nisy ny fifanakalozana tamin'ireo dorcasy rahavavy tany an-toerana sy ny fiarahana tamin'ireo vondron'olona miara-mivavaka tao amin'ny camp militaire Manakara. Misy ny voandalana nentinay ao an-tokotanim-piangonanao rehefa mirava izay tsy faina amin'ny vidiny mirary. Misy ny fivoriana sy ny fianaran-kira isaky ny asabotsy izao amin'ny 9 ora sasany. Sampana sekoly alahady, finaritra, fiofanana miaraka amin'ny mpitandrina rahariva amin'ny 2 ora sasany ny mpampianatra sekoly alahady rehetra izay iarahana amin'ny lohahevitra hoe ny fanoloran-tena eo amin'ny asa fanompoana eto am-piangonana no atao izany. Tongava maro, miverina ny tany-ketsa amin'ny 3 ora hariva. Sampanasa AFF, misaotra an'Andriamanitra lehibe noho ny fahatanteran'ny fiofanana sy ny fivadihan-kanina ho fiomanana amin'ny tafika masina. Mankasitraka etona ireo mpampiofana sy ireo izay rehetra nanatrika izany. Ny tafika masina lehibe izay iombonantsika dia manomboka ny 15 ka hatramin'ny 17 aogositra izao. Fa ny fahatongavantsika eto am-piangonana kosa dia ny alatsinainy 14 aogositra amin'ny 9 ora sasany hariva efa avy misakafo. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Sampana mpanazava stily, mikasa ny anatanteraka lasy lehibe any Mahambo ny sampana. Ny 20 ka hatramin'ny 20 ny volana aogositra ho avy izao. Lasy lehibe izay manamarika ny fifarahan'ny taom-panebiazana 2022 2022 no sady fotoana ahafaham-beazana mampitombo ny talenta sy ny fahaiza-manao ny tsirairay ary ahazahoan'ny mpiandraikitra mampiatra ny fiofanana rehetra izay noratovina. Rehefa ny vinavina-pantaniana dia misy ny tsy fahampiana izay mitentina 6 millions d'ariary hoentina manatanteraka izany, koa mangataka ny fanohanana avy amintsika ray aman-dreny, kristiana manontolo sy ny sampana hanampy azy amin'izany. Misy ny valopy izay zaraina amintsika ahafahana manolotra izay votsika amin'izany, averina miaraka amin'ny rakitra na latsaka ao anaty vatakely ery aoriana hatramin'ny alahady 20 ny volana aogositra ho avy izao.
Eto am-pamaranana dia manolotra sady fisaorana sy fankasitrahana feno ho anareo ny sampatia ary miangavy antsika fiangonana hitondra mibavaka hatrany ny sampana. Aoka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Mivory ny kapea sakaiza ary mpiandraikitra aoriana fanompam-pivavahana. Rakim-pisaorana. Isaorana ny Andriamanitra no fanomezana tsy azo tononona. Rakim-pisaorana atolotra ny mpitandrina sy ny fiangonana. Mangataka vavaka ho fitahiana ireo kolonga rehetra mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra tsy ho ason-doza. Fa hoy Jesoa, izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra aho noho ny fahasoavana lehibe izay nomeny ahy ary ny famaliany vavaka isan'andro. Rakitra atolotra ho an'ny pasteur tahiry ho vatsin-dalana. Mangataka vavaka ny tantanan Jehova sy iarovany alalandava amin'ny fiainako. Filazana manjo. Amin'ny finoana sy ny fanantenana fitsanganany tena maty no ampandranesanay anareo fa nody any amin'iray ny ava-malalanay Rasolo Asimbola Jean-Marie miaramila misotro ronono. Ny 12 ny volana Aogositra rehefa nivahiny 17 taona teto tany hoy ny vadiny Razafy Malala Georgette, ny zanany, ny taizany rehetra, ny zafiny, ny rafozany, ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia alany trano fonenany 𝗓𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 Botsakely ny alahady 17 ny volana Aogositra 7 maraina hoentina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny 𝗧𝗥𝗜𝗚 Ambohibary talata iary ny alatsinainy 14 ny volana Aogositra ao alohany ametrahana azy ao amin'ny fahasandrazany ao an-toerana ihany. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana zao dia tsy atahotra ny loha zao fa ianao no amiko. Namela fararakitra ny fianakaviana. Ny isin'ny famangina manjoa rehefa vita izao fanompam-pivavahana izao amanga ny madama Rabakoly Arfidy Soloniaina Ianta sy ny zanany Andrianomenjanahary Frank izay namoy ny vadiny Rakototafika Jean Dominique Maria, contrôleur d'administration pénitentiaire retraité. Ny fandevenana dia efa vita ny zoma fa 4 ny volana Aogositra lasa teo. Misaotra amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesoa. Izay indray vaovao iray tamin'izao maraina izao voninahitra ho azy irery ihany. Izany rehetra izany iarabany pasteur tahiritsika fa nahazo zazalahy izy zany dia tehako an'Andriamanitra isika. Efa tonga ny vadiny vao miarahaba zany tsika fa solany le riny roapatsa. Atolotra amin'ny sakramentany batisany Zakely Rakotomanga ena Milan, Rakotomanga Fanambinantsoa Jordan, Rakotomanga 𝗧𝗥𝗜𝗡𝗜𝗧𝗘, Ray aman-dreny Rakotomanga Ambinitsoa Erlanto sy Andrenasolo Saoby na antenaina. Ato sy ireo mianakavy dia mivavaka nareo ny fiangonana. Rehetra avatsika reto entina mbavaka ao masinina fanambadiana. Any Zoma Rakotarson Nofitioriniaina sy Rasolofiniaina Antanirina Ravaka. Reo izy ireo dia mivavaka nareo ny fiangonana. Ny Asabotsy ny Letrandriamahazo Arivo Daniel Mbolatina sy Rafidimanana Miora. Rasoa ary miaramanana Adama Faly Manjaka sy Andriamanitena Haingo. Rabonary Andriamamneno ny Fetratsilavina sy Ratsimbazafy Hery Vololo Mianta Manu. Ary Masomanana Tatamo Mampiona sy Andriandriakoto Somiely. Mivavaka nareo ny fiangonana. Saotra tompoko mahazo toerana. Kasaina ho atokana ny mpanevana samy tompo mangataka azy ireo hiakatra tian'ny lona Rabesan-dratana Rakotondrasoa Zetony, Rakotobe Miarontsoa Daorolala Fanirina Valina, Andriamangany Rina Fi Niary. Reo izy ireo kasaina tokana hitodika aty amin'ny alitara ianareo. Mizaranao zay tompony amin'ny vokatra omenao
mikasy izay fa ianao no tena manapaka ho amin'ny fanokanana azy ireo ilay latabatra aminao ka tenyreo izay ny safidinao amin'izany ka no Andriamanitra no ametrany amin'ny fanomanana rehetra ara-batana ara-tsaina indrindra ny ara-panahy da io koa ny toe-tsaina hiatrehana izany ary ianao Andriamanitra ampifalany ao aminao ka ho tantaninao izy ireo ary ianao Andriamanitra nomeny fanahy masina ho azy ireo. Misaotra Tompo. Amen. Eny ary mahazo toerana. Iroso amin'ny fotoana manaraka isika dia nirakitra ero ny tokopira amin'izany
raintsika ny hira mialosy aorianany tsodrano. raiso amin'ny finoana ny tsodrana tolotra nareo amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fiadanana ane amasinareo samy tanteraka ka hokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra rerana ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary mifanahy masina. Amen.